Vaovao fiarahamonina kosa indray anisan'ireo tranga mampifanolana ny tompotrano amin'ny mpanofa ny tsy fandoavan-drety farany hofatrano. Tahaka izany ohatra ny zava-misy eny Bobao Antehiroka eny efa mambolana maro no tsy nanefan'ny mpanofa trano izay hofatra amin'izay. Amambolana maro no tsy nanefa hofatrano ny Java eto Ambohibao Antehiroka. Nampiakarina teny anivon'ny fitsarana ny raharaha ary nisy ny didiny voaka manambara ny tokony ialan'ireo mpanofa sy ny fanagazana ny entany na ny expulsion avec saisie des biens. Nolazain'ilay mpanofa trano anefa fa tsy manan-kery ny didy izay nivoaka ary milaza ny malala olona ambony ao amin'ny fitsarana ny tenany hoentina ampitahorana ny tompotrano. Zaho Andrenana William, tompotrano, tompon'ny trano eo Bobao lo 005 abisy zay hofainy société Java dia mampalahelo fa manana olana amin'ny mpanofa-trano ao. Mampalahelo nefa dia mahafantatra olona izy ao amin'ny laza fa mahafantatra olona izy ao amin'ny tribunal e procureur général dia io no ampitahorany ana foana isaky ny tonga eto izy hoe ty telefôny mitady anao ny procureur général nefa ny efa teny tany fa hoe za tsy miresaka amin'ny procureur général elako tsy nefa zay fitenena hoe procureur général zay satria izy no miteny an'izay fa isaky ny tonga eo zany na pitsoka le gadana sy ny amin'le trano nefa za efa nahazo didy voaka tao amin'ny tribunaly tamin'ny 2 octobre teo dia lazay fa tsy manan-kery io didy io la avy atrano reo dia tonga dia pitsihanjareo zay ny tena mahatonga ny olana anay na tamin'ny alohan'ny io didy io voaka dia efa fantany io didy io hoe misy expulsion avec saisie dia efa nafindrany daholo netany talohan'ny io atongavan'ny se anaovana ny saisie sy ny expulsion io efa nafindrany tao daholo netana avatany se tao zany dia trano babangolo efa tsisy ninona tsony to ny tatiorina izy zany ny herinandro tatiorina io ndray dia tonga ndray izy mitondra exécution hoe manan-kery io exécution io zany hoe anafoana les saisies sy les expulsions io dia tonga dia mipitsihany izy ndraindray ny varavara na afa-herinandro fa teo io zany fe toko dia mba rariny zany mba mitarainy aminareo mpanofa-fanjakana eto atoko sy aminareo zay teneniny teo hoe procureur général mba hijery tsara hoe atraiza ny tokony fahamarinana amin'izao atao ty mpanofa-tranoko ty. Voalaza moa fa misy ny antsoina hoe mauvaise foi an'ilay mpanofa-trano izay efa namindra ny entany mialoha. Ny sabotsy lasa toerany fantatra dia namoa ilay trano indray ity farany nilaza fa hiverina ao anao réintégration. Tsy nisy ny taratasy antsoina hoe ouverture des lieux fa suspension d'exécution na fampiatona ny fanatanterahana ny didy no noentin'ireo namony trano. Ny grosy anefa efa nivoaka ary efa notanterahana raha teo ny didy. Ny vatany dia nilaza fa manatrika fotsiny ny zava-misy raha nanontaniana efa misy manara-maso akaiky moa ity raharaha ity.